Ry Andriamanitra tsarainy tsara indrindra indreto ndray izay zanakao faly manatrika anao eny tokoa teo ny hira sy nentinay hanomezana voninahitra anao teo ihany koa ny vavaka zay nanandratanay ny fitoeranao ary ny fisianao eo amin'ny fiainanay mahatoky izay fa vitany fanjaranay fa androany kosa dia hiteny ianao ary aoka ho fitaovana ninona tsy fahatanterahako te hifonako aminao ary tsy ho zany hitan'ny olona fa le teninao mivantana zay mampiova satria Jesosy ihany koa rehefa niteny hoe motsy efa madio avokoa ve ianareo no niteniko ho tanteraka aminay izany aoka ny fanazy nomenao Andriamanitra no amboly zay teny rehetra voarainay androany mitenenanao Andriamanitra fa indreto izay fa vonina eno anao amin'ny anaranao Jesosy Kristy Tompo. Amen. Amaky tenin'Andriamanitra anankiroa isika. Tenin'Andriamanitra zay hitantsika ao amin'ny Luka 1:20, andininy 2:30 ka hatramin'ny 4:30. Luka 21:32 ka hatramin'ny 36. Dia faharoa Matthieu 26 andininy 1:70 ihany. Ovakitiko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Luka 1:20 andininy 2:30 ka hatramin'ny 4:70. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Lazaiko marina aminareo tokoa fa tsy ho lany ity taranaka ity mandra-pahatonga n'izany rehetra izany. Ny lanitra sy ny tany ho levona fa ny teniko tsy mba ho levona. Ary mitandrema fandrao ny fonareo vesary ny vokatry ny fisotrotoka sy ny fahamamona ary ny fiahiana ny fiainan'izao fiainan'izao. Ka ho avy tampoka aminareo tahaka ny fandrika izany andro izany. Fa hiatra amin'izany rehetra mitoetra ety ambonin'ny tany izany. Mitoetra ety ambonin'ny tany fa miambena ka mivavah mandrakariva mba ahery anareo ka handositra izany zavatra ho avy rehetra izany ary hitsangana eo anatrehan'ny zanak'olona. Averiko indray mandeha, lazaiko aminareo marina dia marina tokoa fa tsy ho lany ity taranaka ity mandra-pahatonga n'izany rehetra izany. Ny lanitra sy ny tany ho levona fa ny teniko tsy mba ho levona ary mitandrema fandrao ny fonareo ho vesary ny vokatry ny fisotoka sy ny fahamamona ary ny fiahiana izao fiainana izao. Ka ho avy tampoka aminareo tahaka ny fandrika izany andro izany. Fa hianatra amin'izao rehetra izao mitoetra ambonin'ny tany fa miambena ka mivavah mandrakariva mba ahery ny fonareo ka handositra izany zavatra rehetra izany ary hitsangana eo anatrehan'ny zanak'olona. Matthieu 4:20 andininy 2:70. Amin'ny anaran'i Jesosy, miareta tory sy mivavaha ianareo mba tsy hidirany fakapanahy. Miareta tory sy mivavaha mba tsy hidirany fakapanahy. Mety ihany ny fanahy fa ny nofo no tsy manan-kery. Amen. Zany tenin'Andriamanitra zany hoentintsika indray androany akantsika fampahirezana sy fianarana. Raha ny teny Jesosy hoe mitandrema fa ho avy lay andro zay aviny dia zavatra misongadina anankiroa anatin'izay dia hoe mitandrema sao dia vesarany fisotrotoka ary iny moa tsy hidirantsika satria tsika mianakavy angamba efa tsy amin'izany intsony fa sao ohatra izy dia variana amin'ny fiahiana izao fiainana izao dia ny zavatra nolazainy dia mivavah mandrakariva satria ohatra izy ny fanahy eo ihany fa ny nofo no tsy manan-kery. Androantsika dia hijery manokana hoe inona moa ny atao hoe vavaka amintsika kristianina ary eo anatrehan'Andriamanitra. Efa nianatra ny tsika indray andro fa ho fanamafisana ihany ny atao hoe vavaka dia communication
Zany hoe matoa misy ny atao hoe communication, misy ny dialogue, fa tsy monologue le izy hoe zavatra sens unique fa double sens. Zany hoe tsika kristianina dia mila ny atao hoe vavaka satria izasy anao io ny atao hoe oxygène ho an'ny atao hoe kristianina dia ny vavaka. Hono izy izy Paoly ndre mandeha any amin'ny Tesalonianina voalohany 5 mivavaha ka aza mitsahatra. Tsy mety raha tsy mivavaka izasy anao. Le vavaka teneniny eto dia le tena hoe fifandraisana. Efa nianarantsika tany am-piandohana ozy ihany nataoko hoe vavaka fa maninona, andeha atao contre parenthèse kely ou titre de rappel hoe inona ny zavatra nianarantsika tamin'ny atao hoe vavaka. Fa maninona kristianina, normalement kristianina tokony hoe isaky mivavaka dia mandray. Satria rehefa niteny Jesosy any amin'ny Matthieu 7:17 ka hatramin'ny 19 dia milaza hoe mangatà dia omeny anareo dodomy dia vahany ianareo. Tsy mangataka ianareo tsinona. Ka ahoana moa kristianina tsy nangataka? Na angataka ny kristianina fa maninona no tsy misy ny atao hoe valim-bavaka. Misy critère anankitelo mahatonga ny sakana ho an'ny vavaky ny kristianina. Voalohany indrindra, à titre de rappel alohan'ny idirako amin'le tena hoe vavaka iarahantsika amin'izao andro farany izao. À titre de rappel aloha zay vavaka fa maninona no sakana no vavaka ataontsika. Voalohany indrindra ny atao hoe mivavaka. Voalohany olona mila madio apo izy. Tsarovy tsara rehefa niteny tamin'ny Abrahama, Jehovah ray. Dia zao nolazainy any amin'ny Genesis 17:1 ianao re Abrahama, mandehana eo anatrehako tsy misy tsiny, tsy misy tsiny. Ny tsiny dia ao anatitsika, ao anatin'le fotsika maloto. Satria Jesosy koa nampianatra hoe Matthieu 5:5 hoe zay tsy madio apo maninona ozy tsy mahita ny tompo, tsy mahita n'Andriamanitra. Zany hoe sakana anankiray voalohany dia misy eloka tsy voavela teo aminao, misy eloka tsy nifonanao eo anatrehan'Andriamanitra ka tsy mbola nadio ianao. Zany hoe misy karazana zavatra anankiray zay tokony anadiovanao amin'ny fonao dia mangataka eo anatrehan'Andriamanitra. Satria indraindray ny olona rehefa mangataka ka tsy mahandro izy dia milaza hoe tena tsy menao le Andriamanitra. Marina tokoa zany tena tsy meno izy. Satria voasoratra izy hoe rehefa tsy madio apo ny olona anankiray dia voalaza any amin'ny Isaia mpaminany. Isaia 5:2 dia milaza hoe ny elokareo no efitra mampisaraka anareo amin'Andriamanitra ka mahatonga anazy tsy mieno anareo. Ny elokareo ozy izy. Dia ozy hoe zay le petit a zany dia hoe eloka no mahatonga ny olona tsy mandray valim-bavaka. Faharoa, inona ozytsika tamin'izany fotoana zany hoe ny mahatonga ny valim-bavaka, mahatonga ny olona tsy mahazo valim-bavaka. Voalohany indrindra, ny Andriamanitra ivavahany tsy nohony akory hoe mpamaly vavaka na mpielo vavaka. Voalohany indrindra ianao matoa mangataka dia ozy ny Hébreu 1:15 hoe tsy sitraka azo eo anatrehan'Andriamanitra raha tsy amin'inona ozy finoana. Mino ianao fa misy Andriamanitra ary mpamaly vavaka izy. Zay aloha anankiray dia tsy mino le olona. Zany hoe alefa fotsiny le vavaka satria zay hono ny fanao kristianina mangataka satria mila an'izao dia mba mangataka ihany koa izy. Kanefa ny problema dia zao, rehefa tsy amin'ny olona anankiray no amin'ny finoana araka ny tenin'i Jesosy ndre mandeha. Jesosy dia nilaza ny amin'ny Matthieu 1:2 dia milaza hoe ninona angatahanareo amin'ny finoana amin'ny ray amin'ny anarako dia ho azonareo zany. Rehefa tsy misy finoana na mangataka adiny zato eo ary ny olona anankiray dia tsy misy azo atao zany. Ahoana koa zany ny zavatra hoe mahatonga ny olona kristianina mino ihany koa izy. Atao hoe kristianina mino ihany koa izy fahatelo fa tsy mandray valim-bavaka satria no iverin'ny famarenina le Andriamanitra dia angatahany be dia be androany izy mandoalika mangataka ny zavatra iny. Raha pitsy izy mangataka ihany koa, raha afaka pitsy izy avy eo izy miantso pasteur anankiray hoe mba tia angatahako ny zavatra ity, miantso pasteur indray sao dia tsy henon'Andriamanitra le zavatra anankiray nangatahako tamin'le pasteur fa indray aka pasteur hafa aka pasteur maro be efa tapitra 20 ny pasteur netiny mitondra-bavaka azy hoe matanjaka tsara zany fa be ny fa ny olana tsy le pasteur, izy ny olana.
inona ny mahaolana azy Jesosy le mandeha nanampianatra ny Marka 4:4 dia hoe ninona nangatahanareo tamin'ny finoana dia ahoana ozy minofa efanandray ianareo tao le problema tao le lesika hoe tsy niainan'le olona fa efanandray izy fa ny problemany dia hoe aiza ihany ary aleo ndray ngamba fa tsy namaly ny pastery fa aleo ndray iantsa ty ray zay fatelo zay fa nefany mangataka ny kristianina anankiray tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra anka raisin'Andriamanitra toy ny hoe filana le vavaka mangataka ianareo fa tsy mahazo izy Jakoba 4:7 mangataka ianareo fa tsy mahazo ihany satria manino lany inareo amin'ny filanareo ny olana dia zao tamin'ny andro ny Agay 1:9 dia zavatra nylazain'Andriamanitra dia zao tsy manamboatra ny tempoloko ianareo izy fa samy maikamaika anao ny azy anyka mangataka ianareo tsy mahazo ihany any amin'ny Agay 1:9 manangona ianareo manangona amin'ny kitapo loka satria ny olana dia zao tsy natao voalohan-daharana le an'Andriamanitra zany hoe zavatra tian'Andriamanitra tongavana amin'izay fotoan'izay dia hoe zay le hoe katrao alohan'ny fanjakany sy ny fahamarinany anaraka ho azy izy Jesosy any amin'ny Matthieu 4:7 farany fa maninona mahatonga ny valibavaka tsisy ianao tsy mivavaka zany zay farany ianao tsy mivavaka dia tsy nahazo ianao hiditra amin'izay tsika amin'ny hoe inona zany ny atao hoe vavaka inona ny tena lakile an'ity fivavahany ity fa atao samy manao an'ity vavaka atao zay miteny ray entina bavaka zay miteny ray andao hivavaka fa inona ny tena lakile reo mpianatry Jesosy rehefa nahita azy isan'andro san'andro tohatra mitokana dia mivavaka inona mihitsy ary ny tena secret-n'ity olona ity fa atao ohatra mody mandoalika sy mivavaka mandoalika ve ny lakile sa inona ny lakile sa asorona ny kapa sa inona natao farany resy lahatra ny mpianatry Jesosy dia mandeha dia nilaza taminy Lioka 2:1 Lioka 2:1 dia milaza hoe mampianara anay mivavaka mampianara anay mivavaka hay ve ianarana le vavaka hay ve le vavaka tsy samy manao zay tiany atao misy ny atao hoe rafitra natao napetraka Jesosy mihitsy tamin'ny olona zay nanaradia azy matetika manko isika diso ny adresy nandefasana an'le vavaka matetika itsika tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra ny zavatra ataontsika mivavaka zao ny zavatra nampianarin'i Jesosy Matthieu 4:1 manomboka amin'ny 7 any jusqu'à ny amin'ny 5 na 7 dia zao mboalazan'i Jesosy ny aza mba mivavaka toy ny mpiantsy sara velatsia ianareo ireny izy rehefa mivavaka dia manandran-tanana eny amin'ny hita masony olona mivavaka izay mivavaka izahay ary ihany koa aza manao be resaka be aza manao vavaka mieriverina ozy izy fa ny fabetsahan'ny teny avoaka no enoan'Andriamanitra azy fa ianareo izy raha mivavaka dia ahoana ozy izy midiro amin'ny efitranonareo dia ataovy hoe rainay zany an-danitra ho amasinana ny anaranao fa maninona no atao an'izay hoe ny rainay aloha ny etom-boany satria Jesosy eny dia mandeha nilaza an'izany Jesosy nilaza an'izao any amin'ny Jaona 2:7 Jaona 2:7 aza manendriany ianareo ozy izy satria mbola tsy nasandratra eo anajeran'Andriamanitra fa maninona andeha ozy izy ho any amin'ny raiko ary rainareo ary Andriamanitra anareo ary zay le mahatonga azy hoe rehefa tonga any an-danitra izy dia tsy Jesosy no adresenao amin'ny vavaka ataonao fa le ray fa Jesosy eo tanakavanana no valide satria atao amin'ny anaran'i Jesosy zay nge mahatonga ny Kolosianina 3:7 milaza hoe ninona ataonareo na amin'ny teny na amin'inona na amin'inona ataovy amin'ny anaran'i Jesosy fa maninona Jesosy no miteny an'izany Matthieu 4:7 dia zao tenin'i Jesosy hoe
Niny raha misy rona te raha mangata zavatra amin'ny anarako dia ho ataony ray zany amin'ny anaran'i Jesosy mangataka zany raha io menao anaty amin'ny anaran'i Jesosy fa tsy hoe Jesosy hoe mangataka aminao amin'ny anaran'i Jesosy. Tsy zay no nampianaran'i Jesosy. Jesosy tsy miteny anaty baiboly hoe mivavaha amiko fa ozy izy hoe mivavaha ao amasiny ny ray satria ny ray no mpanome antsika ny zavatra rehetra. Ny ray no nahary anao, ny ray no nanome fofinainanao na tonga anao mbola velona androany araka ny voalazany amin'ny Job. Jehova no mitazona ny ainy zava-mananaina sy ny olombelona rehetra. Dia ty teny aminao androany hoe inona zany ny lasitra tokony ho ianarantsika. Voalohany indrindra ninona zavatra ataonao dia meo voninahitra ny ray. Ozy izy ny Jehova any amin'ny Samuela voalohany zay manome voninahitra any maninona ozy nomeko voninahitra fa zay manamavo amiko no amavoky ihany koa. Satria anao manome voninahitra an'Andriamanitra zay hoe ho masina ny eny anaranao ray dia ho hitanao zany hoe Andriamanitra no manome. Ozy tsika teo nilaza hoe Matitiko fa 1:20 laza hoe ozy Jesosy raha mangata zavatra amin'ny finoany ianareo amin'ny ray amin'ny anarako mangata zavatra ray s'adresser amin'ny Andriamanitra ray ataonareo amin'ny anarako dia omeny ray anareo izany. Androantsika misy olona marary eto mintsika satria zavatra fantatro dia zao hoe angataka mila madio aloha za eo anatrian'Andriamanitra. Misy zavatra mbola malotoloto ato fofafoko ato mbola avy nanao bagara tamin'olona taria aloha avy nanao bagara kely tatsy nefa ohatrany andeha angataka ihany tsy izy zay fa mila madio aloha ifonako amin'Andriamanitra ny zavatra rehetra 2 minitra tao alohan'izao zavatra zao. Satria i Abrahama i Mosesy rehefa nakeo natrehan'Andriamanitra dia esory aloha kapanao ozy izy zay anao vao miatrika dikan'iny dia misymboliser ny zavatra kely zay heverinao fa hoe tsy maninona io fa ny zavatra tian'Andriamanitra dia tokony adio anatrehany vao miresaka. Ny raintsika ty ambony tany afaka miresaka amina avy nangalatra renao anatina ny dady mba ame kely friany aloha za io avy namono olona tsy maninona zany fa le raintsika any an-danitra mbola lavitra ozy izy dia efa fantany ny eloka. Mbola lavitra ianao dia efa fantany ny elokao ary izy no nilaza any amin'ny Petera voalohany 1:5 ka 9 dia milaza hoe aoka ho masina ianareo tahaka satria masina. Zany hoe alohany andeha ho amin'aminy ianao dia mila diovinao aloha ny tenanao. Tiako zao raha ohatra fa maninona ny olona rehefa mivoaka amin'ny fiangonana tsisy zavatra voarahiny satria ohatran'le teo ihany no entiny niditra tao dia mivoaka tao izy ohatran'le teo ihany tondra izy fako be anankiray ny entiny miaraka amin'ny gony be niditra amin'le fiangonana dia aloha ajanoko eto amin'ny varavara-piangonana ity dia miara-mitehaka amin'ny olona mihira mivavaka ninona dia mivoaka teo izy le fako teo izy anaka fako teo hoentiny indray le fakony satria tsisy zava-boarahiny tao. Androany koa za ty hiteny aminao hoe niditra teto ianao marina isika lavitra fanalavitra tsika zao be dia be ny misy antsika samy manany azy fa ny zavatra inoko dia le tenin'i Jesosy any Matio tenen'ny ranavavy teo le izy Matio 20:20 hoe raha misy soroana telo no mivory amin'ny anarako dia mivoany aho. Zany hoe manana avantage be nge zasy ianao taloha rehefa nandeha Jesosy ino ony namakivaky amin'ny ranomasina ny Galilea tery dia nipitadony ny olona manodidina dia hitondra marariny sy ny karazany hitondra marariny dia hamonjy mba teo kasihan Jesosy aiza izy aria Jerosalema izy fa ny aria Jodia tsy mahita ary ny aria nahare fotsiny any ny aria Jeriko mahare fotsiny any ny Jesosy fa tsy nandalo taty fa ny avantage zay le mahatonga Jesosy lazany amin'ny Jesosy John 4:9 mahatsara anareo felako satria maninona point d'interrogation be
naiza iombonan'ny olona roa na telo mivory amin'ny anarany kosa izy eo avony aho eo avony amin'izao fotoana zao izasy ianao fanalavitra ranofo fa ny saitsika sy ny nofotsika sy ny fanahintsika iray eo amin'ny tompo za mino androany fa anao zava-dehibe eo amin'ny fiainanao Andriamanitra anao zava-dehibe eo amin'ny fiainanao ny tompo androany ary tsisy zavatra miverina zany satria ny tenin'Andriamanitra no miteny hoe Jeremia 1:12 anaraka ny teniko aho izy mba hataterahako azy tsy mbinon'Andriamanitra ny teny izay avoaka amin'ny vavany mba hanatanterahany azy mba hahatonga an'le hoe tsy verina aminy le teniny araka ny Isaia 55:11 hoe tsy verina aminy ny teniny raha tsy matotosa zay nampanaoviny azy ozy amintsika hoe ivavaka tsika rehefa avy eo misy olona anankiray tsy salama eto voalohany indrindra misy teny any amin'ny Jakoba 5 Jakoba 5 14-15 dia milaza an'izao hoe misy marary ve eo aminareo aoka izy aka ny loholon'ny fiangonana dia aka diloilo dia anositra diloilo amin'ny marary dia ivavaka dia ho sitrany reny androany tsika tsy mila diloilo satria fanalavitra fa ny zavatra inontsika dia hoe ninona vavaka fangatahana nataonareo dia minofa nandray raha tetery sady androany ianao ranabavy zay marary amin'izany telo zao dia mino afa efa mikasika anao sady ny tompo satria Jesosy mihitsy no niteny an'izany any amin'ny Jaona 5:17 any mody tsy efa madio avokoa ve nareo no niteniko tsy nila nikasika akory Jesosy tsy nila nametra tanana akory izy fa le teny no mamangy le teny no tonga ao anatinao le teny no manasitrana anao araka ny teny noabolana 2:4 hoe nandefa ny aina ho an'ny mahazo azy ary fahasalamana ho an'ny nofo rehetra dia mino androany fa le teny tsy voasaka nelanela-tany le teny akory zay aloha dia azoko antoka satria nandrenao tsy voasakana hoe miampita ranomasina mbola andeha hividy be mbola mila passeport mbola mila kenikena tenin'Andriamanitra dia efa era amin'izao tontolo zao araka ny voalazan'ny Romanina 10:15 hoe saotsinarezy tsia efa mivoaka amin'izao rehetra izao ny feoany voaka aminao androany ny feo fanasitranana fa androantsika dia ahita zavatra mino afa ho hitanao fa hijoro vavolombelona ianao joro vavolombelona ianao hoe ho sitrana ianao fa za dia sa manao defi mihitsy satria velona le Andriamanitra ivavahako tsy afaka ny teny aho hoe non misy moment izy manao vacances dia mba oka aloha atsara daholo mihitsy aloha le lakeu be ana fanasitranana fa amin'ny herinandro ty tsisy fa aloha amin'ny herinandro ambony miasa tsy misy fitsaharana satria izao ny tenin' Jesosy fa tsy teniko Jaona 5 mandraka ankehitriny dia miasa ny raiko ary miasa aho mandraka ankehitriny dia miasa ny raiko ary miasa aho dikan'izany dia zao hoe raha fantatrao Jesosy teto ambonin'ny tany fa ny tena spécialité dia mpanasitrana sy mpanafaka heloka dia mbola mahasitrana anao izy satria Hébreux 4:17 izy le tsy miova omaly anio ary rapitso androany izy zany tsy afaka ny mino ianao fa andray zava-dehibe ianao satria ny fanatrehan eto dia mitondra zavatra hitanareo moa rehefa mijery magie tsy haiko nareo taloha fa rehefa mijery magie ny tena mandovo vola be mihitsy dia mijery magie dia gaga be tokoa hoe io le olona fa miantona amin'ny zavatra eo anelany eny asorindrareo le seza atsotrany eo le vehivavy asorina le seza rehetra ao ambany dia miantona eo amin'ny abakabaka eo le ramatoa tehaka mafy mihitsy ny tena mahagaga zany tena mahagaga zany fa ny problema dia zao voaka avy tao amin'ile izy ny problemanao mbola ny eo ihany ny eo mahay fahagagana izy fa tsy mahay manovanao mahay manao fahagagana izy fa tsy mahay manasitrana anao nanatrika tany amin'ny
kapitolina andea mandeha mitangorona be ny olona be deabe satria misy mpanao mihipnotize olona le olona atao anankitelo de apatoriny le olona tazominy eo de ametrahan-tanana de matory de midaboka be deabe tena feno milahatra mihitsy midaboka teto zay hoe ina moa ny tombotsoan'le matory sa le toromaso tsy ampy tamin'ny alina mba récupéré au moins fa tsisy fiovana raha narary izy no napetraka teo de marary foana izy mivoaka eo raha nitetehaka tam'le mazia ny eno mazisien de tetehaka mivoaka teo raha narary ary de mivoaka tao mbola marary ihany fa kosa fanatrehanao an'le fisiany jesosy eo marary ianao zao mivoaka eo anao dia ho sitrany ianao satria tsy teniko za fa teniny ao amin'ny asan'ny apôstôly hoe nandeha mpianana nandeha tsororo de nitory teny amin'ny rehetra teny ary ny tompo manamarina ny teny amin'ny fahagagana de androany koa de teniteny aminao hoe mandraisy ianao anjara fa tsika raha vo mivavakeo de na hainao le tsy niteny raha hoe misy pitika gripany aminao na pitika marary anaty reo de minona fa sitrany ianao androany zay zavatra azoko lazaina aminao ary inotsika fa mpianovavaka le Andriamanitra io za aloha de mino ina moa ny zavatra mahafinaritra be nge le Hebreo 12:10 iny hoe voalohany tsy maintsy mino aloha tsika fa misy Andriamanitra de fanahy ary zay mivavaka aminy de mivavaka amin'ny fanahy ary tsy sitraka azo atao aminy raha tsy amin'ny finoana de any amin'ny toeneny ambanimbany any de misy hoe ilio izy de olombelona tahaka atsika ihany olombelona tahaka atsika ihany naharitra ny vavaka ary afaka nanatsahatra ny orana telo taona inona moa ny dikan'izany fampaherezana asy anao zany hoe samy olombelona ihany ka maninona moa riny tsy mavita ary riny tsy mavita fa zao ty zavatra anankiray tsara tadiditsika aza mba manao fivavaka médecin après la mort inona moa tiako an'izany tenena médecin après la mort ny olona anankiray zao anasitrana antsika ny tompo androany de aza manao mihitsy hoe miala indray ara-pitso fa efa milamina de rehefa tady ho sitrana tady ararary indray de miverina indray aza manao an'izay ohatran'le boka folo lahy ny anankiray ihany no miverina sa roa raha ihany no miverina de nankaiza ny sivo izy efa visitrana izy ko aninona tsony moa ka zay le problema de mandeha nalabaka hitanareo moa tamin'ny andronay rehefa manalabaka de sasatra mihitsy ny ray aman-dreny mividy chocolat de mividy an'ity CAC 1000 hitanareo le calcium 100 dose de tena moa ny eritreritra hoe ity zavatra vidiny ity manampy an'le tsy fahaizana mahampy an'le zavatra tsy nianarana lasa ahitapoka teo zay ny eritreretiny tena inona ny zavatra nataoko izy nareo de fa sady nihinana 100 dose amin'ny maraina de nivaty 100 dose anaty posy de rehefa nanao an'le matematika am'izay tsisy zavatra miditra ny lohako fa avy de nataoko raim-bavombavo le CAC 1000 azonareo an-tsaina ny nanjoa tena ohatra misy volcan mihitsy ao am-bavako tsy afaka nitsangana satria le surveillant olona tsy fantatry ny tena fa de maty ny afy taony raisina ny eritreritra hoe iny CAC 1000 iny mahavitra amin'ny andro anankiray ary zay ny fahazoboazan'ny olona tsirairay zay tsy mahatakatra an'le hoe mila finoana ny vavaka sy mivavaka izy miantso any anaran'Andriamanitra izy amin'ny ora manjoa azy ka zavatra inony tsy ataony ahoana ny antso tsy finoana izy ny Romanina 10 ka zany zavatra zany tsara ho fantatsika hoe fa maninona moa za zao de tena hoe saika safotra mihitsy satria saika mibotsina mba ny lohako mihitsy ny androa tsy azo atao angataka ivoaka tsy azo atao satria lazain'ny olona fa andeha hijery formule any fa de nefiko teo lesy tena rora tena saitra safotra de zay zavatra zay le izy hoe ny everiko hoe lasa intelligent be lasa Pokémon be rehefa misotra rehefa indrisy fa tsy nahavody ohatr'izay koa tsika zany rehefa manaraka ny tompo zavatra continuel io fa tsy zavatra ponctuel zavatra tokony ataotsika isan'andro zany le vavaka manomboka zao zany tsika de mila mizatra mivavaka amarana ny toroteniko sady fantatro tsara hoe inona moa tena tandron'Andriamanitra mahatonga atsika hoe tokony hivavaka fifandraisantsika
amin'ny isan'andro ohatra ny ianao connecté amina internet betsaka amintsika ny hoe rehefa tsisy connexion io lasa adala satria tsy afaka miditra Facebook satria tsika connecté foana ohatr'izay tokony ataontsika amin'Andriamanitra hoe aiza le connexion tsika amin'Andriamanitra tsisy afatry ny teniny tsisy afatry ny teniny novaka itsika satria io no amaliny amintsika eny andeha ataoko hoe mety mare ihany angamba ianao eny an-dalana eny mety mibitsika mahazo ianao indraindray fa ny tena marina dia efa voasorany eo anatin'io daholo inge tsisy zava-miova nge ty ambany masoandro fa efa io daholo ny teny zay mahatonga azy ny teny hoe tsy miova ny teniko maharitra lanitra sy ny tany miova fa ny teniko maharitra mandrakizay io ihany le teniny lazainy amiko sy aminao ivavaka tsika ry Andriamanitra rainay tsara indrindra renay tokoa fa mampianatra anay ianao mampianatra anay ary ny teninao tokoa moa dia hoentina ahitsiana zay diso ananarana ary mampijoro anay mandra-piveriny Jesosy eny amin'ny rahany lanitra na inona zavatra zay katsahanay zava-poana tokoa mantsy rehefa tsy monsieur référé amin'ny teninao izahay satria ny teninao no atao hoe sitraponao ary tsisy zavatra ary vitanay eo tsisy zavatra vinavina azonay atao eo rehefa tsy mifanaraka amin'ny sitraponao tokoa matetika izay dia mieritreritra ny zavatra ataonay ho tsara ary mety kanefa ianao ihany mandanjalanja zay ao anatin'ny fanahana eo ho voninahitra anao Andriamanitra ray eo amin'ny anaranao Jesosy amen